Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fahia. Henoy ry tompo ny feoko miantso anao, hoy ny foko taminao, mitady ny endrikao aho, ny endrikao ry tompo no tadiavoko, aza fenina ahy ny salovantavanao, alleluia. Mbola agnatin'ny hafaliagna entin'ny PAKA-7 no entinay manolotry ny fiarabagna ao antsika zay magnaraka an'izao onjam-peo ny radio fagniry izao. Ny lohahevitry zay naroso ny fiangonana reny ho antsika zanany amin'izao Alahady FAHA-7 taona A amin'ny fankalazagna ny PAKA izao dia ny hoe ny fiainana mandrakizay dia ny mahalala an'Andriamanitra. Oentintsika mandinika bebe kokoa zay ny lohahevitry zay naroso ny fiangonana reny ho antsika zanany zay nyary. Andeha hatolotro atsika ireto vakiteny telo reto ary rehefa aveo dia erika hitandregny ny fampianarana avy amin'ny ray aman-dreny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson archevêque atsika jiaby. Ka ny vakiteny masina voalohany, boky mitantara ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko voalohany, ny 12 ka hatramin'ny 17. Niraisana izy rehetra ary naharitra ny vavaka izy ireo. Tamin'izany andro zany no nitafakatra any an-danitra i Jesoa, dia niverina tany Jerosalema ny apôstôly avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva, izay lalagna azo aleha sabata raha eo Jerosalema. Nohon tonga dia niditra tao amin'ilay rihana fitoerany izy ireo, dia i Piera sy i Joany, i Jakoba sy Andre, i Filipo sy i Toma, i Bartelemy sy i Matio, i Jakoba zanaky Alfe sy i Simona Zeloty, ary i Joda rahalahin'i Jakoba. Niraisana izy rehetra ary naharitra ny vavaka niaraka tamin'ny vehivavy sasany sy i Maria reniny Jesoa ary ny rahalahiny. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Allora
Alahady anaro mamonjy Fantatolana betahako Fantatolana betahako Nipitukiako Pikristela Timepanika Manakisa Fantatolana betahako Fantatolana betahako Nipitukiako Pikristela Timepanika Manakisa 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 Vakteny masina faharoa taratasy voalohany masindapiera apôstôly sambatra ianareo raha tevatevaina nohon'ny anaran'i Kristy. Ry hava-malala, mifalia arakaraka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy mba hanananareo anjara amin'ny fifaliana sy firavoravoana amin'ny andro iseho an'ny voninahiny. Sambatra ianareo raha tevatevaina nohon'ny anaran'i Kristy fa mitoetra ao aminareo ny fanahin'ny voninahitra sy ny fahefana dia ny fanahin'Andriamanitra. Aoka tsy hisy mijaly ao aminareo noho izy mpamon'olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpitsiriritra hafananan'olona. Fa raha noho izy kristianina kosa no hijaliany, dia aoka tsy homenatra amin'izany izy fa voamenky hanome voninahitra an'Andriamanitra aza noho izany anarana izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Joany ny toko 7:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 1:10. Ray o, omeo voninahitra ny zanakao. Tamin'izany andro zany, i Jesoa ny andrandran'ny lanitra ka nivavaka hoe, raiko, tonga ny fotoana, omeo voninahitra ny zanakao mba hanomezany ny zanaka voninahitra anao. Fa efa nomenao fahefana amin'ny nofo rehetra izy, mba hanomezany ny fiainana mandrakizay amin'izay rehetra nomenao azy. Ary zao no fiainana mandrakizay, dia ny mahalalanao hany Andriamanitra marina sy Jesoa Kristy izay nirahinao. Nanome voninahitra anao aho tety ambonin'ny tany, fa tanteraka ny asa nomenao ahy ataoko. Ary ankehitriny kosa dia anao reko ny manome voninahitra ahy eo aminao, de voninahitra ananako tao aminao talohany nahariana izao tontolo izao. Nitory ny anaranao tamin'ny olona nomenao ahy ao amin'izao tontolo izao aho. Anao izy reo ka nomenao ahy ary efa nitandrina ny teninao izy. Fantany ankehitriny fa avy aminao ny zavatra rehetra nomenao ahy, satria nomeko azy ny teny nomenao ahy ka noresiny. De fantany marina fa avy aminao aho, ary ninoany tokoa fa ianao no naneraka ahy. Mangataka ho azy reo aho, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy, satria anao izy reo. Fa anao izay ahy rehetra, ary ahy izay anao rehetra, ary nahazo voninahitra amin'izy reo aho. Tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, izy reo no ho eto amin'izao tontolo izao, fa izaho kosa ho any aminao. Izany ary ka nkalazaontsika fa masina ny tenin'ny Tompo, dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mbola ho anatin'ny hafalinan'ny PAKA isika,
tamin'ny alakamisy teo sika nankalaza any Jesoa niakatra any an-danitra fiakarana association nankalaza fa nisy avasika tavita ary dia mbola ao anatin'izany ary sika amin'izao Alahady fa 7 amin'ny PAKA izao ka efa manampy sika iroso lalindalina kokoa araky nilazaisika hoe andalina an'izay hoe Jesoa mpiarabelona tsy hiza Jesoa mpiarabelona amin'izao vanim-potoana ienasika izao amin'izao taonjato ienasika izao amin'izao eglizy izao fa isika no Jesoa mpiarabelona amin'ny manodidina asika ka amin'izao Alahady fa 7 zao ary ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra sika fa ny tena fiainana ny fiainana mandrakizay ilay fiainana mitondra an'izay asambarana izay ilay fiainana misy ny fiombonana amin'ny Jesoa izay ilay Jesoa nandresy ka antenaisika fa hiaraka aminy koa isika ilay fiainana mandrakizay dia sinona fa ny mahalalan'Andriamanitra ka sy mahagaga ary sika ry kristianina havana raha lazaina fa io fiainana mandrakizay io dia matetika ampianarina fa efa mitomboka amin'izao ary zay no mahatonga sika fa isika tokoa no Jesoa mpiarabelona eo anatrehan'izay anefa dia matetika isika no mametraka fanontaniana raha mizery ny zava-misy ary sy misalasala misy aza fa sarotra izany ary sarotra azo izany hoe fampitrahofana ny finoana izany hoe ilay fiainana mandrakizay ao amin'ny fiainana mandrakizay tokoa manko ny tanteraka ny finoana sy ny fiainana andavanandro dia matetika isika no manontany tena mametraka n'io fanontaniana io ary milaza aza fa sarotra izany monseigneur inona marina moa ny tena dikan'izay ny tenin'Andriamanitra androany fa indrindra ny evanjely no anampy asika ary andalina an'izay teny izay ary izay fototra ny fiainasika izay maha-kristianina sika kristianina isika satria mpanaradian'i Kristy izany hoe fiainan'ny Kristy no fiainasika izany ny dikan'izay ny hoe mahay mampitrotra ny finoana Kristy sy ny fiainana andavanandro sady kristianina isika no olombelona tahaka ny olombelona rehetrarehetra mitafy nofo amandra miloloha lanitra ka mety olena mandeha tany ka mety milotro lafatra ka ahoana ny ampifandraisana an'ireo araky ny lazaisika matetika dia hoy Jesoa androany ary raiko tonga ny fotoana omeo voninahitra ny zanakao mba nomezany ny zanaka voninahitra anao raha atao miteny hafa izany dia ahoana ny ahaizana ampifandray ny voninahitra sy ny fizaliana ny fahafatesana sy ny fiainana ny arasiana sy ny hafaliana izay anefa no fiaina sika miatrika an'io sika sy anjely sika ho iaho matetika ary sy sanatria koa demony fa olombelona ansoina ho zanak'Andriamanitra ary izay ny fotom-pampianarana amin'izao Alahady fa 7 amin'ny PAKA izao ny fanahy masina no trait d'union izy zany no lakile ahafahasika mampivondrona an'ireo izany hoe mety mihidy ny fiainana mandrakizay sarotra amin'isika no andray ny hafaliana sy ny fiadanana ao amin'i Jesoa sarotra amin'isika amin'izao fiainana izao ny hiditra amin'ny voninahitr'Andriamanitra ka ny lakile mampifandray an'ireo ary dia ny fanahy masina ary zay no andrandray isika amin'ny fankalazana ny Pentekote raha mandray ny fanahy masina tokoa isika dia ny fanomezana ny fanahy masina tadidinareo reo fanomezana 7 averimberina rehefa mandray ny confirmation sika satria io no ny fanomezan'ny fanahy masina izay arosak'Andriamanitra amintsika no anavao ny fiainansika ka sy rehefarehefa
amin'ny tany isony isika sy ho revo ao amin'ny godra ny fahotana isony isika na dia olombelona mpanota aza fa afaka mizoro manavao ny fiainansika avozin'Andriamanitra isika ary dia izay no tanteraka ry kristianina havana ambarany ny vaky teny voalohany ny ray saina izy rehetra ary naharitra ny vavaka ary izay ny maha eglizy tadidinareo ny toetra 5 maha eglizy ny eglizy lazaisika eglizy ny eglizy zany hoe manomboka any amin'ny fianakaviana katraty amin'ny diocese katrany amin'ny Roma eglizy ny eglizy raha mivavaka ho isika ary raha miray saina ary zany ny asan'ireny filan-kevitra ireny eglizy ny eglizy raha mandalina ny finoana ho isika ary dia izay noezaka ataosika eto amin'ny diocese amin'izao fandaliana-pinoana zao ary izay no ataosika amin'ny fametrahana an'ireny centre polyvalent isan-karazany apetraka asika centre spirituel Saint Augustin centre polyvalent Lucien Botovasoa mba ho eglizy mandalina ny finoana isika zany ny katesizy ianarasika izay lay boky ary misy lay taratasy izay nosoratana mikasika an'izay hoe inona ny atao hoe katekista ahoana ny velomana an'izany hoe katekista izany ary ry kristianina havana fantatra sika fa eglizy ny eglizy raha mizoro vavolombelona ary dia ho amafisitsika ny fikambana masina sy ny firohotana araky ny karisma ny tsirairay avy araky ny are-panahy ny tsirairay avy dia karaha izay koa eglizy ny eglizy raha manompo sy mainsy mivelona ny vomiera isika ary dia eglizy ny eglizy raha mandray an-tanana ary izay no vokatry ny hoe PAKA ao amin'sika ny fanan'Andriamanitra ary izay ny fahaizasika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ay ampiatra ny voninahitra sy ny fizaliana ny fahafatesana sy ny fiainana raha ao amin'sika lailakile raha sokafasika ny fosika ka mandray ny fanahy masina isika dia lay fiainana ambaran'i Jesoa ary lay fahalalana an'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay zany hoe lay fiainana misy an'Andriamanitra lay fiainana velomin'ny finoana ary solovin'ny fanahy masina dia isika mahalala an'Andriamanitra inona moa natao hoe mahalala an'Andriamanitra sy akandrina fosiny izay ry kristianina havana sy fahaizana ny fekempinoana ny credo ny fahalalana an'Andriamanitra fa mahalala an'Andriamanitra ianao raha mason'Andriamanitra no izerenao an'izao tontolo izao tadidisika ny fampianarana mikasika ny taona ny famindrapo ka ny banjinasika ny logo raha fon'Andriamanitra ny fo mitepy ao amin'sika dia fo fitiavana ka vonina mahafoy ho an'ny namana izay nilazain'ny papa tamin'ny karemy raha tadidisika sara fa fanomezan'Andriamanitra mahafoy isika ho an'ny eglizy andresasika tanana azy mahalala an'Andriamanitra isika raha ny vavasika no midera sy mankalaza an'Andriamanitra toy izay sanatria manarasy ny hafa amin'ny lalany teny ataosika mahalala an'Andriamanitra isika raha sokafasika ny sofisika ka mandre ny tenin'Andriamanitra isika fantatra sika ny anjara toeran'ny baiboly eo amin'ny fiainansika ary dia mahalala an'Andriamanitra isika raha mifikitra amin'ny hazo fizaliana zany hoe ampiseho fa kristianina isika sy famantaran'ny hazo fizaliana ataosika ity ivelany fosiny fa isika mifikitra tanteraka amin'ny Kristy miara-maty amin'ny Kristy manko isika raha mifikitra amin'ny hazo fizaliana miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotana ka hiara isangana aminy ary izay no lazainy masindahy-Piera ao amin'ny vaky-teny faharoa raha milaza izy hoe raha mifikitra amin'ny Kristy hazo fizaliantsika raha milaza izy ao amin'ny vaky-teny faharoa hoe ry hava malala mifalia arakaraky ny ombonanareo fizaliana amin'ny Kristy mba hanananareo firavoravona amin'ny andro isehon'ny voninainy sambatra ianareo raha tevatevaina noho ny anaran'i Kristy fa mitoetra ao aminareo ny fanan'Andriamanitra sy ny fahefany dia ny fanan'Andriamanitra imbesaka isika no tany hoe inona ny kristera afatarana fa
kristianina isika zany hoe Jesoa mpiarabelona amin'ny olona zany hoe sy mitady ho tevatevaina isika tsy sanatria manarasy olona vao nresasika teo zay mahalalan'Andriamanitra isika ka sy tian'ny rasy sy tian'ny demony ka ahilikilika ny rasy mizy roa nefa eo anivon'ny fianakaviana misy isika, mizy roa eo anivon'ny fiarahamonina, mizy roa eo anivon'ny toeram-piasana, mizy roa eo amin'ny sekoly misy isika ka hanambara fa i Jesoa no fiainana, i Jesoa ny asambarana ary ny fahaizana miaina ny maha-kristianina no azahoana ny tena asambarana marina. Ry Jesoa Tompo, amin'izao famaraparanana ny fankalazana ny PAKA izao dia ambaranao mazava ny tena maha-kristianina anay, ny fiombonana anay ka enganie ny fanainao masina tokoa zay ankalazainay amin'ny Alahady ho avy izao ny fidinany tamin'ny apôstôly mba hidina aminay koa mivavaka izahay amin'ny fionany be ny voatokana eto aminay zay amin'ny Alahady ho avy izao engany izy ireo ho tena famantarana ny fitiavanao tokoa amin'ny toerana misy azy, engany izy ireo manambara amin'ny fanokana tenany fa anao ao aminao no hany tena fiainana sy tena sambarana ka tanteraka sahady ilay nampianarinao androany hoe ny mahalala an'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay ka izy ireo itombo fahalalànanao mba hampafantatra an'ireo manodidina mila anay kristianina izahay zao no Jesoa velona eo anivon'izao tontolo zao anoy ny asa famozenanao ka engany lay fanahy fankaherezana, lay fanahy mpanamasina, lay fanahy mpanazava ho eo anivonay mandrakariva ahaizanay tokoa mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Aoka tanteraka izany ny anarany ray sy ny janaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.